Ny antony fivirina eto Soaniarana 2 EPP Soaniarana 2 anio dia nisy hetsika izay nokarakarainy mpikambana ao amin'ny MMF na mpampianatra mpanabe amin'ny fanovana anio tolo-tanana ho an'ny mpanalafanadinana ny antsoina azy izany hoe fizarana kit ho an'ny mpanalafanadinana ahitana fitaovana maro samihafa sy arotava hoentina manaja ny fepetra ara-pahasalamana eo ampiatrehana izany fanadinana izany anamaivanana ihany koa ny fahasahiranany ray aman-dreny manoloana ny toejavatra mitranga eto amin'ny firenena dia ny fisiany valana retina coronavirus izany mahatsapa izay mpikambana ao anatin'ny MMF fa zava-dehibe ny mifanolon-tanana sy mifanampy izay hoentina hitaizana ny olona ary indrindrindrindra koa mahatsapa koa izay sady makasitraka ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fanatotosana ny fanadinana eto amin'ny tany sy ny firenena zava-dehibe manko ny fisinjany fanadinana izany satria io no fitaovana ahafahantsika mandrefy ny ezaka rehetra izay nataon'ny mpianatra ny ezaka izay nataon'ny mpampianatra ihany koa nandritra ny tom-pianarana iray manontolo zava-dehibe zany ka isorana ny filoha sy ramatoa minisitra tsy adino ao anatin'izany. Inona no nahatonga anareo hoe raha ina atao anatin'ny EPP Soaniarana 2 ihany ve no misy an'izay fivondrona an'izay? Ny hetsika izay ataonay dia manerana Madagasikara satria ny MMF dia efa nitsangana tamin'ny volana Mai 2018 zany hoe efa aty amin'ny fahatelo taona zany isika izao manerana Madagasikara isika fa noho ny fisian'ny fiovaovan'ny daty ho an'ny mpanalafanadinana dia ny faritany-Antananarivo aloha zany no atrehanay anio misy any Antsirabe misy any Andramasina dia misy koa eto Antananarivo ary sekoly maromaro no anaovana izany hetsika izany nosafidinay ny sekoly EPP Soaniarana 2 satria eto moa zany dia maromaro ny ankizy sahirana ka nisy ny fangatana izay nataondreo ray aman-dreny entina novalinay misy ihany koa tsy adino anatin'izany ny sekoly tsy miankina toy ny école privé fandresena ny taosy izay tafiditra anatin'izao hetsika izao. Ho avy tompoko le fanadinana tsy hitovy ilay laza adina isaky ny faritra ahoana ny fahitanareo mpanabe an'izay hoe ny lanjana ny lentan'ilay fahaizany le ankizy rehefa mivoaka orinina io? Tompoko toy ny fanao isa-taona ihany ary tsisy niova ny fiatrehana ny fanadinana ny CPE tompoko dia provincial foana isa-taona fa tsy hoe tamin'ity taona ity kory izay vao natao tsy provincial izy izany hoe mitovy amin'ny fanadinana isa-taona ihany ilay fanadinana amin'ity taona ity fa tsy miavaka akory. Misy firy nareo mandrafitra anatin'ny fikambanana? Raha ny mpikambana aloha zany dia ahitana eo amin'ny mpikambana eo amin'ny manodididina ny 700 eo zay zany manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny hevitrareo ary amin'ny fametrahana minisitra vaovao sy ny fiovana hoentina ao anatin'izay tontolo izay satria isa misedra olana ny mpanabe ary lasa napikorotana atao anatin'izay tontolo ny fampianarana amin'ny ankapobeny izay hitondra fanasitranana ho an'ny tontolo ny fampianarana ve izay fisiny ny fitondrany ny minisitra vaovao? Faly dia faly izahay nahazo minisitra vaovao ary miaraba azy manokana amin'ity anio ity ny antony dia manana ny fahaiza manao sy ny traikefa ny diplôma mifanaraka amin'izany izy voalohany dia mpanabe izy mpanabe teo amin'ny sehatra ny anjery manontolo faly izahay izy koa ny anatra mahakasika ny lalàna dia mifameno izany rehetra izany afaka manarina tsara ny asa fanabeazana izy eo anivon'ny firenentsika izany dia mahakasitraka izahay. Ny sekoly tsy miankina zany ao amin'ny sekoly privé fandresena district Tsimondrano sisy koa Antananarivo Tsimondrano Direna Analamanga dia anisan'ny sitraka ity tolo-tanana avy amin'ny MMF ity izany dia makasitraka ny fikambanana MMF izay tarihan'ny Cordo Elizara Zafimanatsoa fa anisan'ny nanamaivana ny ray aman-dreny izay nivoaka avy ao anatin'ny fiboana ny fanaovana izao tolo-tanana izao dia ny mpianatra ihany koa zany anisan'ny
atao hoe toko tena namasana andro amin'ny fahazahoana ny diplôma CEPE izao ataon'ny MMF zao satria vao mahita an'ilay torosy miaraka mahafinaritra miaraka amin'ny strosy ny fitaondra-trano aminy ny mpianatra dia anisany tena mampiezaka azy ho tenenina azy mihitsy moa zany rehefa tena le zarana azy aminazy tsirairay hoe tena mampiezaka raika izy ny fahitana nyity fitaovana azy avy amin'ny MMF ty dia misaotra betsaka ny mpitondra fanjakana ihany koa afaka nizara izany. Torosy inona moa le mena? Torosy dia misy fitaovana rehetrarehetra zany ekera, compas, gomme, crayon, stylo, cache-bouche koa zany an'ny MMF izay zany tsy maintsy manao arivava mantsy ny mpianatra zany rehefa andeha hanao CPE dia misy mihitsy ny tena olana zany tsy manana cache-bouche dia anisany nampiana MMF izy ireo dia misaotra betsaka. Firy moa zany no misitraka an'izay fanomezana azonareo zao amin'ny PP izay misy any? Collège privé Fandresena zao tompoko ny azo ao 520 ny effectif dia tena nahazo daholo ny sekoly tao anatin'ny sekoly privé zany. Sekoly privé moa zany amin'izao tena anisan'ny tena na ny écolage na ny tsy mahavita an'izany mihitsy ny ray aman-dreny amin'izao. Ny filoham-pirenena koa efa niteny hoe omena zany ny convocation na nandoa écolage na ny tsy nandoa dia omena azy ireo dia mitsodrano ny mpianatra ho afaka CEPE somatsara zany izay.